Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia aka ny faindrena lehibe ambadiky ny fandidia ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tsika amin'ny fifehezana mandritra ny volana Ramadan. Raha mahalala ripino Islamo fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa mandidy fanompona anankiray amin'ireo mpanompony dia misy fahendrena lehibe ambadiky n'izany fandidiana izany, ka misy ampahany amin'ireo fahendrena ireo takatry ny sain'ny olombelona, fa maro kosa ireo tsy takatry n'izany sain'ny olombelona izany. Tahaka an'izany ihany koa tompo Allah rehefa nandrara ny zavatra anankiray dia misy loza lehibe izay entiny izany zavatra norarany izany raha sendra ka ataontsika, ka misy ampahany amin'ireo loza mety takatry ny saintsika ary misy ihany koa ny ampahany tsy takatry ny saintsika. Ka raha androany antsika hijery ny fahendrena fonosiny izany fifehezana izany dia andao tsika hiaraka amin'ireto teboka manaraka izay ho tanisaina ambany ireto. Voalohany amin'izany, rehefa nandidy ny fifehezana tompo Allah mandritry ny volana Ramadan dia te hampiakatra ny voninahitry ny fanahintsika manoloana voninahitry ny vatana. Izany hoe ny olombelona anankiray namboariny Allah tamin'ny matière anankiroa, ka ny matière voalohany dia ny vatana, ary ty vatana namboariny Allah ty dia namboariny tamin'ny tany, ka tsy ho voky io vatana namboariny Allah tamin'ny tany io raha tsy sakafo na vokatra avy amin'ny tany ihany koa. Zay mahatonga ny sakafontsika vary, legioma ary ireo voankazo maro samihafa tsy maintsy vokatra avy amin'ny tany, zay vao afa-po ny vatantsika zay namboarina tamin'ny tany. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa rehefa maty antsika zanak'olombelona dia ilay vatana namboarina tamin'ny tany tsy voky ratsy amin'ny zavatra avy amin'ny tany dia andeha alevina eny ambanin'ny tany. Fa ny matière faharoa namboarany Allah subhanahu wa ta'ala antsika dia ny fanahy. Ny fanahy kosa dia avy any an-danitra satria nampidiriny Allah tao amin'ny razambentsika Adama alayhi salam ny tsofiny zany fanahy zany, ka velona soamantsara i Adama. Ka io fanahy avy any an-danitra io dia tsy ho voky ihany koa raha tsy vokatra avy any an-danitra. Zay mahatonga antsika rehefa manao ireny karazana darsa, khutba maro isan-karazany ireny dia antsoina hoe vatsim-panahy na sakafom-panahy. Ary rehefa maty antsika dia ilay fanahintsika avy any an-danitra tsy voky raha tsy zavatra avy any an-danitra dia miverina any an-danitra ihany koa, fa tsy milevina miaraka amin'ny vatantsika any ambany tany. Ary ao anatin'ny taona anankiray dia nataony Allah subhanahu wa ta'ala ho misy 12 volana, ka ny 12 volana aminazy io atsika dia miezaka mafy manome fahafaham-po ny vatantsika, misakafo, misotro, manao firaisana ara-nofo, manao zavatra rehetrarehetra etaetam-batana sy ny filany rehetra. Saingy tompo Allah subhanahu wa ta'ala nanokana volana anankiray dia ny volana Ramadan zany mba hampiakarina avo ny fanahintsika manoloana an'izany vatana izany, hany ka ahena ilay filam-batana. Zany nahatonga antsika mifehy, ahena ny sakafo, tsy misotro, ahena ny filana an'izany fisotroana zany, tsy manao firaisana amin'ny atoandro, ahena avokoa zany, mba ampihena ilay voninahitry ny vatana na ihany koa ampihena ilay filam-batana ary anandratra sy hampiakatra avo ny voninahitry ny fanahy manoloana ny zanak'olombelona, satria ny olombelona dia fanahy no tena maha olona azy fa tsy vatana irery ihany. Ny fahendrena faharoa izay entiny izany volana Ramadan zany dia fantatra hoe izy no lalana na ihany koa moyen anankiray entinao mba handeha ahazoahoana an'izany fatahorana ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Satria rehefa nandidy an'izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny manao hoe kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nodidina taminareo izy ny fifehezana
tahaka ny nandidinan'izany tamin'ireo vahoaka teo alohanareo, angamba nareo ahazo fatahorana. Noho izany, ny fifehezana no lalana tokana ahafahanao mahazo ilay tanjona lehibe sy vatsy lehibe eto ambony tany, ary vatsy lehibe entinao miona amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro fitsarana na amin'ny andro fitsanganana amin'ny maty. Ka io no lalana anankiray, satria nahoana? Ny fatahorana Allah dia midika hoe fanatanteranao ny zavatra izay nodidiny ary ny fisitahanao amin'ireo zavatra izay norarany. Ka mandritra ny volana Ramadana isika mahavita misitaka anireo zavatra izay norarany Allah subhanahu wa ta'ala, ary tsapanao mihitsy mandritra an'izany volana Ramadana fa ny olona tena miova ary hita fa manam-patahorana ny Allah. Ka raha tohizantsika ny fihetsika sy ny fanompoana rehetra izay nataontsika nandritra ny volana Ramadana dia ho hitantsika fa ao anatin'ny fontsika izany fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala izany. Ny tanjon'ny volana Ramadana teboka fahatelo dia fampafantaranao mba ahatsapa ny fahasoavana lehibe eo aminao. Inona ny fahasoavana lehibe? Ny fahasoavan'ny sakafo, ny fahasoavan'ny fisotroana, ny fahasoavan'ny fanomezanao fahafinaretana amin'ny vadinao. Satria tadidio tsara, tsy ho tsapanao ny fahasoavan'ny zavatra anankiray raha tsy esoriny Allah eo aminao. Ka fahasoavan'ny fahazoantsika sakafo, fahazoantsika zava-pisotro, fanambadiana, io dia somary sitominy Allah kely amin'ny atoandro ny volana Ramadana mba hahafahanao mahatsapa ny zany fahasoavany zany zavatra nomeny anao zany. Indraindray manko rehefa ela eo amintsika ny fahasoavana anankiray dia efa tsy tadidintsika, efa adinintsika, ka tompo Allah subhanahu wa ta'ala te hampafantatra antsika fa maro ny fahasoavana izay omeny anao mandritra an'izany volana hafa izany, saingy tsy tsapanao fa amin'ny volana Ramadana no ahatsapahanao ny valeur an'izany sakafo sy ny zava-pisotro izany. Anisan'ny fahendrena ihany koa amin'ny fandefasana ny volana Ramadana dia ny mba ahatsiarovanao ireo rahalanao mahanitra. Ity zany dia miantefa amin'ireo olona manan-katao sy mpanan-karena, satria ny manan-karena sy manan-katao dia matetika tsy mahatsapa ny hanoanana na ny mosary zany, satria manana ny ampy izy mifoha maraina misakafo, mifoha amin'ny hariva misakafo, manao goûter, mihinana zavatra izay tiany hohanina. Ka rehefa tonga ny volana Ramadana, norarany Allah an'izany izy dia lasa tsapany manomboka eo ny fangirifirian'izany hanoanana izany, tsapany manomboka eo ny fasahiranan'ireo olona tsy manan-katao, tsy manana sakafo amin'ny atoandro. Hany ka rehefa tapitra ny volana Ramadana dia lasa izy no loha laharana manampy ireny olona reny, satria ny ainany voatsela izany hanoanana nandritra an'izany volana Ramadana izany. Ka lesona lehibe miantefa amin'ireo manan-katao izany karazana fahatsapana ny hanoanan'ireo mahanitra izany. Ary izay mahatonga amin'ny volana Ramadana antsika manentana foana mba hamoaka swadaka hanampy ny namana eny na dia hoe ivelan'izany volana Ramadana, satria tao anatin'ny volana Ramadana tsapanao ny fangirifirian'izany tsy misakafo izany. Anisany fahendrena azontsika amin'ny volana Ramadana ihany koa dia ny volana Ramadana mampianatra antsika ireo hatsaran-toetra maro isan-karazany, indrindra indrindra ny fandeferana sy ny fitazomana fo tsy mora tezitra amin'ny zavatra izay mandalo. Satria indraindray rehefa mifehinao ka misy olona mila vanina, mitady korontana, mila miady aminao, miteniteny ratsy anao, manompo anao na miantsy ady aminao, dia ny valitenao hoe inni saimun, inni saim, izao dia mifehy, izao mifehy, ka tsy azonao amin'izany ady na izany filambanana izany. Izany hoe mampianatra anao fandeferana sy manindry fo amin'ny zavatra izay tsy tianao. Eny fa na dia matanjaka anao afaka mamaly, fa ny fonao miteny hoe tsy mamaly, satria ny fifehezana mampianatra anao ny zany toetra fandeferana izany
ary zany toetra izay mankaty ny hafa tsy mamaly ny ratsy zany ao anatin'ny volana Ramadan sy ny fifehezana avy no ahatsapantsika an'izany. Anisan'ny fahendrena entin'izany fifehezana zany ihany koa dia ny fahatsapanao fa ny mpino islamo rehetra sy ny olombelona rehetra dia mitovy avokoa. Na manan-karena izy, na mahantra izy, na fotsy volo izy, na mainty volo, na antitra, na tanora, na olona tsara tarehy, na ratsy tarehy, dia samy miaina ao anatin'ny volana Ramadan ary samy tratrany anohanana avokoa izy ireny amin'ny atoandron'ny volana Ramadan. Ka tsy misy anavana hoe ny mpanan-karena afaka misakafo fa ny mahantra tsy misakafo, na misy anavana ny olona tsara fotsy afaka misakafo fa ny olona mainty sy ratsy ary ngita volo tsy afaka misakafo. Tsy misy fanavahana fa fampahafantarany Allah fa ianareo rehetrarehetra dia mitovy ao anatrehako na fotsy na inona ny fihodiranareo ary mitovy ianareo fa ny mampiavaka anareo kosa ilay fatahorana sy ilay finoana be ao anatin'ny fonareo. Ka ny fampianarany volana Ramadan sy ny fifehezana dia ahatsapanao fa iray antsika ary mitovy antsika eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny fahendrena farany entin'izany fifehezana amin'ny volana Ramadan zany dia ny fahasalamana. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny teny amin'ny hadisy manao hoe sumu tasihhu, mifehezana nareo fa ho azonareo izany fahasalamana izany. Ary ireo manam-pahaizana ara-pahasalamana sy ireo mpitsabo maro samihafa rehefa mahita olona anankiray izay hoe tratrany aretina dia matetika na ihany koa somary ngeza izy misy tavy na misy an'ireny karazana jabora maro samihafa reny, dia ny fifadian-kanina na ny fifehezana no lalana atorona azy. Ka izany tavy zany dia dorany ilay fifehezana dia miala izany, lasa maivana anao amin'izay fotoana izay ary tsy vitany hoe maivana fa mihena ny lanjanao rehefa tapitra ny volana Ramadan. Ka ny volana Ramadan sy ny fifehezana mitondra fahombiazana, mitondra zavatsoa maro eo amin'ny fiainantsika. Ireo teboka izay nolazaintsika zay no takatry ny saintsika fa mbola maro ireo fahendrena ny fonosin'izany fifehezana amin'ny volana Ramadan fa tsy takatry ny saintsika velively izany, fa izy Allah subhanahu wa ta'ala nametraka an'izany sy mahafantatra ny zavatra rehetra. Ka engany antsika rehetra ahazo valisoan'izany fifehezana amin'ny volana Ramadan ary insha Allah ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala avokoa ny fanompoana rehetra izay nataontsika nandritra n'ity volana Ramadan ity. Insha Allah raha hampitso antsika mitondra fandaharana hafa indray eto amin'ity page ity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.